Alleloia. Efa ny mirabantsika tsirairay avy indray avana malala, lasana avy malala anatin'izao fotoanantsika izay rahantsika izao a. Dia mirabanao indray a, tonga soma tsara eto anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana ramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminay fo isan'andro isan'andro manatotosana izao fandarana izay ataontsika izao. Tahiny tompo daholo isika rehetra tonona amintsika ny fiadanan'ny tompo anapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Ety am-panomboana dia fialatsiny no atolotra reo satria dia tara tokoa ny fandarantsika ary isaorantsika an'Andriamanitra nefa mbola afaka nisy ihany ny fandarana. Fa raha ny tena marina dia saika tsy nisy ny fandarana satria dia tena nanano satra dia nanano satra tokoa ny connexion taty amin'ny toerana misy anay amin'ny fotoana izay anombohan'ny fandarantsika io. Tena tsy nisy saika tsy tafaverina tamin'ny lohany mihitsy ny connexion. Dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra fa dia izao tsika vao afaka manomboka. Mbola no fahasoavan'Andriamanitra ary izany satria araka ny teniko taminareo hoe saika tsy nety niverina mihitsy rehefa andehanao filazana kely mihitsy aho hoe miala tsiny amintsika fa tsy hisy ny fandarana no nisy indray ka dia miala tsiny amintsika rehetrarehetra ialana tsiny fa dia atao ahoana moa fa izay ny zava-misy tsy miankina aminay le zavatra mitranga fa ny connexion mihitsy no misy fikorotanana. Vao androany mihitsy moa izay nahazo appel tamin'ny opérateur anay miteny manao hoe nareo tokony efa mampiasa le 5G amin'izay mihitsy fa nareo manana accès amin'ny 5G tokony misy zavatra efa ohatr'izay zany fa mbola zay aloha mbola tsy miditra tamin'le mbola tsy mampiasa 5G zay ka mety izay mety anisany ihany koa mety hoe tsy fantatro mety mahatokana izy mety voakitikitika angamba hoy fa izorantsika n'Andriamanitra mbola tapahoneto isika dia misaotra anareo rehetrarehetra amin'ny faharetana fa faly izay mbola mahita anareo io na dia valina dia alina tahaka izao ary ny andro dia mbola io ihany nareo miaraka aminay dia matoky kosa nefa fa tsy verimaina ny fotoana izay rahanao eto io tsy verimaina ny fotoana izay laninao eto amin'ity androany ity toromaso izay aretanao eto fa tena andray valiny dia andray valiny tokoa isika mianakavy tsakanavaka tahiny tompontsika rehetrarehetra raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena anao hoe tonga soa ianao ary raisy hoe fahasoavanao anao mbola fahafahanao na dia amin'izao alina izao mbola hian'ny tenin'Andriamanitra. Za mihitsy fa raha ny lera mitovy aminay ny leranareo dia ity fandarana ity mety ho hitakitanao farapara indrindra mialohan'ny hatorinao. Dia zany hoe dia tena anao tsisy zava-mahafinaritra takan'izany mare tenin'Andriamanitra alohan'ny hatory. Alleloia. Ka dia manasa anao tonga soa ianao faly izay mahita anareo. Aza mieritreritra hoe vahiny nareo raha tonga eto fa raisina tanambotaky ny lefa paketo aza misalasala mandray anjara amin'ny commentaire sy ny sisa. Tahiny tompo manokana Ranabaviama satria efa lasa ny anarana. Tahiny tompo Ranabaviama niditra vola teto anaty dia nomeko anao ny ao amin'ny teny ao amin'ny salamo manao hoe ny tandroko kosa nasandratrao ho tahaka ny omby manga miositra dililo vaovao Alleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Ranabaviama Andriamanitra ne anandritra ny tandroka ao ho tahaka ny an'ny omby manga dia manositra dililo vaovao anao Andriamanitra amin'ity androany ity ositra vaovao any amin'ny toerana misy anao any anosoran'Andriamanitra anao Ranabaviama dia tahiny tompo ary Ranabaviama. Tsy hitako intsony moa ny anarana rehetra taorina zay ny azakazaka dia ny azakazaka le izy fa andeha atomboka any amin'ny Ranabavitsiry Amboaramiaina miala tsy aminareo raha ny ambony misy tsy voatonona fa hitako voatonona eo ihany nareo fa aveo Thierry Rabenja Andoandry Tiranakotoarzaka Soameva zany zao tonga dia hitako ato dia Hubert Sava Lazana Sosivia Jasika Patitsi Koda Leoni Wendy Ranabavilina ary ty zany eto Madagasikara Jasika Patitsi Andrina Suizelle Rahalahy Alain Asiny Apôstôly Falray Ritovo Angelina Diamant Marie Hortensine tahiny Jesosy Razana Monika tahiny tompo Jesosy Mpandresy Ranabavy Mihaja io Claude Araveloarso Sandola Fabiola Zanakandapa Niana Maheniso Rantanila Marie Charline Tsiramboaramiel Sandola Niana Maheniso voateniko teo tonga soa daholo nareo Selina Rosemina tonga soa fambeazana fitahina
tahin jesosy a i tsiry amboarany elona tonga so bartel alleloia bartel oreli avy lavitra izy de tsy hitasika kely teto izy omaly a tonga so ianao faly be zay mahitanao a tojo sy jesosy mandrakizay iama alleloia lovlitina tonga so tahiny tompo a izy mbola tsy voatonga nareo zay tany ambony tany mbola tsy voatonga de mandefasa commentaire kely de mba voatonga keto ny anaranareo nareo le mipotra tany ambony tany nefa tsy voatompo ny anaranareo izy koa zamina kamaradiny jesosy tsy sisorina ranabavy-ama alleloia erikaraka mioraka tonga so eliana fa lela zavatra manana isika menakavy faly de faly mahita anareo a de mahereza hatrany hatrany aza matahotra nefa nareo fa tsy ho lava be ny fotoanantsika androany a satria efa lasa araka ny tenitsika teo efa lasa be ny fotoana moa de mbola atao lava ihany fa de ezahana tsy atao lava be ny fotoanantsika androany fa mahareta isika menakavy miro zatra andalo tsika ivavaka ho an'ny fanomboana amerika fotoana mpiaratan'andriamanitra sika de andao ampanjosika Marie Hortensine na mama Valtina izy a nitondrazika anatin'ny bavaka fanomboana amin'ny ty androany ty tahiny tompo arana vavy mama Valtina anao ny fitenenana vola faly misaotra sy mivera mankalazanao zahay misaotra anay misaotananao anay sy miviranao anay natsiaranay tao alina mangina tao sy miherinay nanatanjakay tompo fa nihery fanamasinao Andriamanitry ary ndreky tompozy reky fitaovagnabezy efa Andriamanitry vakofindrana mahery Andriamanitry sy connexion tirere aby vakofindrana mahery Andriamanitry fitaovagna de ampiasay kaserany kofindrana mahery Andriamanitry rehefa mitirere aby vakofindrana mahery ary miparotinazy tondra miakatra Andriamanitry vakofindrana mahery Andriamanitry waka anamitra baba nitamitenenena Andriamanitry sy famela belarany de ataony paster fampianarana ataony paster Andriamanitry vakofindrana mahery tenony sao izy Andriamanitry anambara afaky avy aminazy fampianarana avy aminazy Andriamanitry ary mbala misy namanay Andriamanitry mbola enandala mandeha taheta Andriamanitry feiana amdia amin'ny tompo mba hafaly hiatriky zao afaka fiangonana izy avoka Andriamanitry Israely fiainy fankatoteny oko fankatolo teninazy oko teny nentry fampinaety mbola tsy kampony etrere vanira ao amponay Andriamanitry raha misy de tsy mety tsy raha kansitsaky nanataona Jesosy ny fonanay sy mandraso aminay Jesosy eo mamena mety diova marana mahery efa madinika Andriamanitry raha mbola misy foto mivavaka Andriamanitry lefa masoanay anazy fotoanany Andriamanitry raha mbala misy namanay de marary oka izy tompo misy nalalan'ny tenina izy nyfanitinazy ary de tsy omehely Andriamanitry mihery de tsy Andriamanitry amin'ny alalan'ny Kristo teny de hisy nyfanitinazy famelzana taony paster ahery de rehetra Andriamanitry milasy ho an'Andriamanitry areriany afiadana tao amin'ny fitirere halleluia amen alleluia isoratsika an'Andriamanitra zany vavaka zany a ambany de ambany moa ny feoandranavavy mama Valtina tsy avy aty amiko izy fa avy any amin'ny le feo avy any aminy mihitsy a tsy metsika tsiny nefa izy fa fomban-javatra zany a de minao fa henonareo ihany ny zavatra zay niteneny teo somary ambanimbany a ny feoany a teo fa misaotra anao nefa fa mamy a ny vavaka zany eno tsara ny vavaka mamy de mamy ny vavaka ho tahiny tompo a Jesosy amaly fitianao a ranabavy a mama Valtina
Marie Hortensine dia tahiny Jesosy dia mandrosoatrany tombozitra mitombo fahasoavana Jesosy amary fitianao tamin'ny asa izay vitanao teo. La andro lirina so izay lefa narabaiko teo i Mami Maniko, i Lovlitina, Naël, Kadaka, Eliza Tsiala, Itody Rahonosoa, Razana Monika, Tina Rakotoary Zaka, reo mbola sy narabaiko teo tahiny tompo isika menakavy dia mahereza hatrany. Sotranareo afankasitrahana izay ataonareo amin'ireo mpandray anjarantsika ireo. Andao atsika enohiritsika ity hery ity tsy haiko na efa henonareo izy ity na mbola tsy henonareo fa ho ataontsika izy androany. Dia jereo fa mety misy olona fantatrareo ao anatin'ity hery ity ary makasika be an'izy ity moa no totentsika androany toteny amintsika eto ranabavintsika Angelina Diamant, nabavy Angela zany avy any Chine, izy ny tonanten'Andriamanitra. Atao dia efa teny kanareo sady hoe anisan'ny ao anatin'ny toroteniny ny salamo fa 150. Alleloia. Ka noho izany dia ataontsika ity hira ity dia mitondra ny lohateny hoe salamo fa 150 izay ataon'ny Talent for Jesus izay mihira an'ilay hira fataontsika matetika hoe anjely izay tarihan-dranabavintsika Lili Rafarala izay namantsika eto ihany koa moa izany. Ka andao aloha tsika to dia anao an'izay izay ary dia mety misy olona fantatrareo hoe araka ny teny hitanareo ihany tanatin'ity ity dia menofinaritra dia avy atrantsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'ity ity ity zany anao maka toerana tsara maka baiboly dia hiditra amin'ny torotentsika avy eo. Menofinaritra tompoko. Ny mitoetra ao amin'ny firenjay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambany aliko ny fotoa. Izao ilazan'i Jehova hoe fiarovako sy mandeha ny fiarovanao ahy izy ary Andriamanitro izay tohiko. Fa izy no nasakanao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza, ny volon'elany no anaronany anao ary ao ambany elany no ialofanao. Ho ampiana kely sy ampiana lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororonao ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandrikanana mandripaka amin'ny mitataovovonana. Na disy arivo aza lava eo anilanao, sy iray ihany eo davananao dia tsy hatraminao izany. Na isy arivo aza lava eo anilanao, sy iray ihany eo ankavananao, hijery maso fotsiny aminao. Na isy arety mandriana sy luz, ivamatorany fiairatsy io didinanao. Tsy anatavo satsy io rerakiana satria ianao no ariko sady natao firenanao ny avo indrindra dia tsy hisy toy zanjoanao na aretina nakaiky ny lalanao.
fa izy andidiny anjeniny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lianao. Eny an-tanany no hitondrandreo anao fa nao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Limana masika sy ny vipera ho diavinao ary nileo anatan'ireo seminarana ho ifaninao satria izany neke tafitafany dia amonjy azy anatra azy amin'ny avo satria manana ny anarako izy. Alleluia. Mahakasitraka atsika rehetrarehetra inirino moa dia ira natao noforonina tamin'ny androny nandripandripaka ny Covid atao Madagasikara tao dia tamin'izany fotoana izany no zay zany namorona ny niriny fantatsika tsara moa fa ny Salamo 91 dia salamo fanomeza toky. Alleluia. Ary rehefa mandalo olana ianao mandalo ady ianao dia aza dinao Salamo 91 fa tena hoe natokana ho amin'izany mihitsy fanomeza toky ny olo-marina ho tena hoe fahatokin'ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky aza ny manjono sasany. Dia tamin'ireny no nitsiry tao anatin'ny tarika Talent for Jesus izay tarehan'ny ranabavy fahalalana mivady moa zany sy raharaha Gerson dia nanao an'iny irindry zareo ary nisy ireny olona rehetra mipotry ireny dia olona
misy avy any Norvège, misy any taizava izy teo, misy eto Frantsa. Dia ny tenako moa zany mba anisany mba nitenenindrareo mba manao kely ao dia mba mipotra kely teo zany, mba mipotra kely anaty klipy. Alleluia. Dia misaotra azy tsika fa dia zava-dehibe tokoa zany. Alleluia. Dia zay ny amin'iny. Ka iantoro teny amin'izay ary tsika misaotra anareo rehetrarehetra. Mahafinaritra be ny commentaire anareo, misaotra anareo tsy hira zany fa invité zahay, tsy za koa mihira fa miteny kely any fotsiny mba nilalana atao anatin'le hira, fa mahafinaritra fotsiny mba tsaroan'le zareo zany hoe alao le radio akiradio iny mba ataotsika ao namana raha teo koa moa zareo namana raha teo koa zareo fa nisy zavatra taloha ny faneraserana dia nahafinaritra ny fiarahana dia tonga raha tena anatin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika iarahantsika amin'ny ranabavy Angelina Jolie fa Angelina Diamant mihitsy izy. Alleluia. Avy any Chine ny ten'Andriamanitra androany ndao ary tonga dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra fa lasa dia lasa amin'ny fotoanantsika dia menofinaritra isika tsirairay avy. Tahiny tompo daholo ary ao ary ranabavy Angelina anao ny fitenenana. Tanany tompo amintsika mianakavy, tahiny tompo manokana pasteur Mivady amin'izao vavaka fiambenana izao. Faly indray ny tenako izara amintsika ny tenin'Andriamanitra androany izay nalaina ao boky Salamo faraka amin'ny 70, 120 ka hatramin'ny 140 amin'ny anaran'ny Jesosy dia hovatritsika izany. Satria izao no niraketa amin'ny fitiavana dia hovonjeko izy ka ho afanandositra, anandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria nahalala ny anarako izy, iantso ahy izy dia amaly azy aho, ho aminy aho ory izy, anavaka sy anome voninahitra azy aho, hovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny fanjeko. Halleluia. Amen. Izany tenin'Andriamanitra mamy dia mamy zany tokoa ry havana no zaraina amintsika eto androany. Tenin'Andriamanitra izay tena mahafinaritra tokoa ny mihaino azy. Teny ampitain'Andriamanitra amintsika, omeny atsika ny tian'io ity raha tena tia azy itsika. Ry havana, marobe ny zavatsoa izay azontsika amin'Andriamanitra, marobe ny zavatsoa izay omen'Andriamanitra atsika eo amin'ny fiainantsika. Etan'ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia mazoto ny miaraka amin'Andriamanitra, mazoto atsika ny miresaka amin'Andriamanitra, mazoto atsika mifampizara amin'Andriamanitra, mieritreritra sy mandinika ny tenin'Andriamanitra, indrindra fa mazoto koa atsika ny mamaky baiboly sy mianatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana, fantatsika fa ny famonjena omen'Andriamanitra atsika dia maimaimpona izany. Andriamanitra no namonjy atsika, naniraka ny zanany izy mba natao famonjena atsika, nanao sorona ny ainy Jesosy tompo ho famonjena atsika tsirairay avy. Itsika rehetra zao dia samy efa nofonjen'Andriamanitra itsika, na dia samy hafa raha ny firenena izay hipetrarantsika dia Andriamanitra iray ihany no mpamonjy atsika tsirairay avy reto. Raha hijery tantaran'ny Davida atsika ao amin'ny boky Salamo, fa 3:1 dia mivaky manao toy izao hoe: Andriamanitra, Andriamanitra ianao, tady anao fatratra aho, mangitahitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Amen. Tenin'Andriamanitra izay niantsoantso ny anaran'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra izay asehon'ny Davida mpanjaka, fa mitady an'Andriamanitra isan'andro izy, mangitahita ny fanahiny dia miantso an'Andriamanitra izy, maniry an'Andriamanitra ny nofony dia miantso an'Andriamanitra izy, na any amin'ny tany maina izany na any amin'ny tany tsisy rano dia Andriamanitra foana no antsoiny i Davida mpanjaka izany. Raha eo amin'ny 9 koa ny jerevantsika dia mbola manamafy izany teny izany hoe: rehefa mahatsiaro anao eo am-pandrinako aho dia mieritreritra anao amin'ny fotoam-piambenana alina.
amena zany hoe na maraina na atoandro na riva na amin'ny ala ry havana dia miantso ny anaran'Andriamanitra foana. Izany no nataony i Davida mpanjaka ity. Eto ry havana raha hijery an'io tantaran'i Davida io tsika dia tao anaty fahoriana tanteraka no nisy an'i Davida. Itsika izay natsoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny, izay vao antsoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany afatra izany. Mitady an'Andriamanitra itsika, ary rehefa mitady an'Andriamanitra itsika dia Andriamanitra koa dia tena mba mitady antsika fatratra. Mangetahetanao ny fanahiko izy ny voasoratra tao amin'ny tenin'Andriamanitra tao. Maniry anao ny nofoko, izany hoe ny fotsika sy ny fanahintsika dia tsara miaraka mangetahetan'Andriamanitra izy io. Amin'izay feno any anatintsika izany herin'Andriamanitra izany. Davida raha tao anaty fahoriana dia niantso ny anaran'Andriamanitra no nataony, mideran'Andriamanitra no nasehony. Asehony mihitsy ny dradradradrainy fa Andriamanitra no mpiaro sy heriny tao anatin'izany fahoriana izany. Raha niady tamin'ny Goliata koa Davida dia natoky tanteraka an'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra foana no tao an-tsainy hoe ampandresy azy tamin'izany ady lehibe natrehany tamin'ny Goliata izany. Ka ito ry havana Davida, na dia efa lasa mpanjaka izy taty aoriana dia nandrandray ny hatrany izany anaran'avin'Andriamanitra izany. Nanao firana maro izy nanoratra baiboly Davida, miantso an'Andriamanitra foana no nataony. Na dia efa nahazo fandresena izy dia teny foana nanaraka an'Andriamanitra hatrany, tsy nandaona nafoy an'Andriamanitra izy na nieritreritra hoe nahazo valombavaka dia andeha hiala lavitra an'Andriamanitra. Fa naorona faly na resy anaty Davida na nandresy Davida dia Andriamanitra foana izay no tsarony tao am-bavany, tsy niala tao anatiny, ary Andriamanitra koa dia tsy nandao azy mihitsy ry havana tamin'izany alalany fifaneraseran'i Davida, fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra izany. Ry havana, ny fiainan'i Davida ray manontolo dia natokany tanteraka ho an'Andriamanitra, nanaraka ny torolalàn'Andriamanitra izy. Avy amin'Andriamanitra ny famonjena ry havana. Teto i Davida izay ten'Andriamanitra dia nitanterahany, ary na dia tao anaty fahoriana zao izy dia fandresena dia tsy niala tao an-tsain'i Davida izany. Mihira ho an'Andriamanitra no ataony, mankalaza ny anarany, indrindra fa mieritreritra ireo fahagagana izay omen'Andriamanitra azy. Any boky ny tantara voalohany toko 4:7 dia mbola ahitantsika izay teny izany manao hoe mihira ho azy mankalaza azy sainitsainy ny fahagagany iray manontolo ataony. Amena. Tena fiainan'i Davida ray manontolo izany ry havana, dia miresaka ny fiantsoantsoana an'Andriamanitra, miresaka izany hoe fitiavana an'Andriamanitra izany, tian'Andriamanitra izy ary tena mazoto mitady an'Andriamanitra i Davida mpanjaka ty ry havana. Mazoto mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderahana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay asandratrany avy indrindra ho an'Andriamanitra ilay mpanjaka izany. Ry havana, raha patrihivina antsika moa dia mpiandry ondry izany no asan'i Davida taloha. Lehilahy nanana olana teo amin'ny mpiray-tampo taminy arany, fa nazoto tady an'Andriamanitra izy dia lasa mpanjaka, ary nofinjen'Andriamanitra izy natao anaty fahoriana maro ny ainany ary. Ka isika rehetra koa ry havana, mampatsiaro tsika ny tenin'Andriamanitra eto. Andao isika mba azoto hitady an'Andriamanitra, andao tsika mba hanao Davida kelin'Andriamanitra avokoa tsika rehetrarehetra, hiara hitady an'Andriamanitra, tsy mitsahatra na maraina na atoandro na hariva na amin'ny alina izany dia samy Davida kelin'Andriamanitra itsika tsirairay avy. Teraina Jesosy ny amin'izany teny fohy nomeny antsika izany voninahitra dia tongotra ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra an'Andriamanitra, isaorantsika an'Andriamanitra izany teny mamy izay nentiny ranabavintsika Angelina Diamant zay ohatra hoe fafatapatany ngamba hoe taratara ny fotoana androany vao manomboka dia tonga dia nataony tena ohatrany tsy teo ny toriteny vetivety dia tapitra ny toriteny sao izy nareo hita mihitsy hoe mitsinjo an'ilay fotoanantsika tarabe vao nanomboka androany. Isaorana azy izany ho tahin'ny tompany ranabavy Angelina
dia maherezatra any hatrany a dia mitombo fahasoavana, mitombo fitahian'Andriamanitra ianao a sy ny ankohonanao a, mifanatera amin'ny ankohonanao a ranabavy a Angelina dia misaotra indrindra. Salamo raiky amby sivifolo anisan'ny raha tadidinareo tamin'ny izana tadidy izy tamin'ny Covid nandripandripaka teto andafy teto a dia nataontsika toriteny indray asabata mihitsy io salamo raiky amby sivifolo io. Mahafinaritra io a ary mampahery, tsy vitany mahafinaritra moa zany fa tena hoe mampahery a ny salamo raiky amby sivifolo tadidinareo zany toriteny zany ndray andro tao anatin'ny tamin'ny 2020 ireny tsika dia nataontsika toriteny a ny salamo raiky amby sivifolo. Ny tena marina moa fitiany ranabavintsika Angelina izy nataony tany amin'ny 4 hatramin'ny 5 fa raha tena marina dia io ray manontolo io dia tena hoe salamo mampahery, tena manome toky atsika mihitsy hoe tsy matahotra tsika, tena hoe misy zavatra mahazo ny hitanareo tamin'ilay clip zao misy olona tsy mandevona, misy ny maty fa le tato anaty clip a rary le olona efa seky maty fa nandalo fotsiny sisa teo amin'ilay fasana, tsy nilana levina satria tsy maty. Ny toko omeko anao dia zao: tiavo Andriamanitra, tiavo Andriamanitra, ary rehefa tiavinao Andriamanitra dia ho avahan'Andriamanitra ianao. Betsaka ny olona te hitady zavatra miavaka avy amin'Andriamanitra fa tsy samy manao zavatra miavaka. Fa ianao raha tianao ny ahazo zavatra miavaka mihitsy ny fitahian'Andriamanitra anao ry havako, dia manana fitiavana miavaka zany Davida zany nge ravana. Raha mijery an'izany salamo faraiky amby 3:20 le vakina ataontsika aloha rehefa hijerentsika ny salamo faraiky amby 20 dia ahoana moa ry avana zany ataony Davida zany? Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady anao fantatra, mangetaentanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Neny Davida na ny fanahiny na ny nofony a mila an'Andriamanitra. Tia an'Andriamanitra ry havana Davida, mitady anao fantatra. Ohatra ny tehiteny Davida hoe io zao Davida ny soramamy dia metaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra. Dia mahita olona mbola mangetaeta ianao zany, fa misy fotoana koa i Davida io efa tena afaka etaeta raha etaeta ny lazaina, fa mbola maninona izy, mbola mitady an'Andriamanitra fantatra ihany izy. Tia an'Andriamanitra ry havana Davida. Eritreretinao fa Davida misy fotoana izy efa matory dia eo amin'ny patorina izy tsisy ninona eritreretina fa tsy Andriamanitra. Raha mahatsiaro anao eo mpandriko a dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina. Tsara fantatsika fa io anisan'ny teny ho anareo izay tsy mahalala, anisan'ny teny nangalantsika n'izao anarana fandarantsika izao hoe vavaka fiambenana. Mety hitanareo anatin'ny animation ihany ngambany a, rehefa ilay mandeha animation kely iny dia io andinitsoratra masina. Raha mahatsiaro anao eo mpandriko a dia mieritreritra anao amin'ny fiambenan'alina. Izao ora iainantsika izao a, izao fandehanam-pandarantsika izao dia fiambenan'alina. Alleloia. Fa efa namonjy ianao ary ao ambany aliko ny elatrao no iobiko. Tsy adinon'ny Davida mihitsy ary ampatsay teneniny foana fa namonjy ahy. Zao ry havana isika rehefa vonjen'Andriamanitra dia indraindray tsika herinandro mahatsiaro an'izany, indraindray iray volana, indraindray herintaona. Fa neny Davida mandra-pahafatiny ny zavatra nataon'Andriamanitra tany amin'ny 30 taona lasa, tsisy ady eo am-pandriana Davida matory. Dia indrindry Davida nge ravana ilay nampatsay hoe aza misy adinono ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Neny Davida eny tsisy adinony. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tany amin'ny 30 taona lasa, tany amin'ny 20 taona lasa, tany amin'ny 40 taona lasa, antitra be Davida fa tsy misy adinony matory izy dia mieritreritra an'ireny. Inona ny eritreretintsika rehefa eo am-padriana tsy mahita tory? Fa Davida mieritreritra an'Andriamanitra. Sambatra Davida mbola tsy nisy Facebook e. Tsika alohan'ny atory
dia mijery inona ny vaovao farany. Atsika efa matory latsahan'ny telefônina fotsiny mijery telefôny fa izany maty ahoany ty resaka politika. Raha mahatsiranao eo mpandriako ary Facebook dia mieritreritrana fa latsaka eo ambony loha telefônina amin'efa tsy mahatazo intsony ny tanana rehefa tratra zany jery telefônina amin'ny alina be dia efa milatsaka eo ambony loha fotsiny le telefônina vao taitra zay vao resy lahatra andeha atory fa i Davida pirina ny telefônina raha tamin'izany fotoana zany fa avy mivavaka vita ny vavaka eo ambony mbola mieritreritra an'Andriamanitra na tsy mivavaka mbola mieritreritra an'Andriamanitra ihany. Tia an'Andriamanitra kiravana izany olona izany. Zany no teo olona tia an'Andriamanitra. Andriamanitra koa tonga dia miteny fa tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia ahita. Alohan'ny atory ny famalina mesazy izay tsy voavary. Andro izay le mesazy tsy voavary tamin'ny maraindrindriny amin'ny lohan'ny atory daholo no mijery manao dia vara farany sao dia malahelo le olona tsy voavary ny mesazy tena dia j'aime nefa ty atory iny asiana j'aime asiana j'adore kely asiana hihihi kely satria menapapapò le olona sao dia velona miavinavina sy miavinavina fa tsy vitanao na mali fa alohan'ny atory daholo ny ataony devoir fa Davida petraka daholo ny olona fa Jehovah Andriamanitra ary havana samy mifaraiky amin'ny 90 satria zany reketany fitiavany tsapan'Andriamanitra ny fotsika miraikitra aminazy io. Raha tsika tia an'Andriamanitra na tia an'Andriamanitra na mody tia an'Andriamanitra na tia be an'Andriamanitra dia fantatra Andriamanitra zany. Tsisy miafina amin'Andriamanitra zany dia avana. Fantany hoe tena tia anay io olona io. Tena mody tia anay fotsiny io olona io. Angatajavatra indray zao io dia lazainy fa tia. Hoy izy Andriamanitra. Satria zany no raiketany fitiavany. Ao ny ampahafantaran'Andriamanitra zany satria fantany ao anatin'ny fotsika. Io tena Andriamanitra hoe satria zany no raiketany fitiavany dia faharesen-dahatra ngezabe mihitsy ao anatin'Andriamanitra satria izy tia anay. Tsisy nizaniza ny tantara tamin'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra ny tao am-pony. Satria zany no raiketany fitiavany fantatr'Andriamanitra fa eo amin'ny loha laharana izy ary niraikitra taminazy ny fitiavany. Andriamanitra tsy azontsika andaingana ary tsy azontsika anaovana balarora ary tsy azontsika anaovana toko fitaka. Alleluia. Hitanareo momba le mesazy io aloha valina ihany le mesazy alohan'ny atory. Za zao tenako anao misy cousin-ko zay mety misy fotoana mba menao ty mety tsy miheno koa izy fa tsy dia mpanao Facebook tamin'ny volana marsa. Herinareo tsara volana marsa no niteny izy eto ambavaka fa marary toto anay zany mamany eto ambavaka fa marary toto tena ohatrany tsy toy mihitsy fa te atory mihitsy vita fandarinao zao zany fa manahoana izy zao sady nivavaka ho an'ny toto ihany dia tsy isy valiny intsony tamin'ny herinandro izy namaly salama daholo zay fa misaotry. Volana marsa avril mai juin juillet août septembre octobre afaka fito volana tsisy arahaba tsisy ninina ny soratra farany hoe manahoana izy zao fa inona tsy metimety. Fito volana teariana sendra mijery mesazy izy every fa omaly ma mesazy sy jereny da salama tsara zay fa misaotra betsaka valio ihany ny mesazy. Za moa tsy namaly satria valiako indray iny dia amin'ny faran'ny taona izy sady mirabava tratran'ny taona no mety miteny amiko hoe mamaly an'le mesazy. Fantatr'Andriamanitra zany tsika satria zany raiketany fitiavany satria zany no raiketany fitiavany fantatro fa miraikitra amiko ny fitiavany dia mba ho takalon'izay no ny firaketany fitiavany tamiko dia hamonjy azy aho. Amen.
ny famonjen'Andriamanitra ny fiditsika tamin'ny fitiavantsika anazy. Halleloia. Mamonjy zany ao anatin'ny fotoana ianao le miteny vonjeo iny mihitsy. Vonjeo fa maninona? Andriamanitra mamonjy. Satria naninona? Satria ny fonao niraikitra tamin'Andriamanitra. Miantsoantso vonjy mipiritsika. Fa impiry namonjy. Manomboka androany mireketa ny fonao amin'Andriamanitra. Dia tsy mitady mpamonjy zany intsony ianao. Reny olona manao fangatahana, manao antsoavo, fanampiana amin'ny olona reny, ary raha fetsifetsy reny dia mandeha mity an'Andriamanitra. Atao izay ireketan'ny fo amin'Andriamanitra, tsy mila mpamonjy hafa intsony. Dia hamonjy azy ary tsy vitany hamonjy fa hanandratra azo any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy. Halleluia. Izy ny salamo zava-dehibe amin'Andriamanitra isika mahalala an'Andriamanitra zany, mifankalala amin'Andriamanitra, hanandratra azo any amin'ny avo satria mahalala Andriamanitra zany tsy mijanona mamonjy anao fotsiny. Ohatra zany latsaka anaty lavaka ianao, dia miantso vonjy ianao, dia sotomin'Andriamanitra ivoaka anaty lavaka. Josefa tian'Andriamanitra. Rehefa nalatsaky ny ray tapo aminy tany anaty lavaka fatsakana Josefa, dia nisy olona niran'Andriamanitra, Ismaelita, andalo teo amin'ny lalana io, mpividy andevo. Niran'Andriamanitra nge reny. Dia nahita ny reny ny rahalahy Josefa, dia nanafaka azy tao anaty lavaka. Ny olona nieritreritra hoe mijanona eo ny tantara. Josefa tena nieritreritra hoe mijanona tapitra ny tantara, faly ny zokiko sotominy niala tao anaty lavaka. Tsy fantatra tsisy ninona nidiran'ny rahalahy mihitsy io fa Jehova no niazy. Amin'ny Jehova, tsy ampy an'i Jehova mamonjy anao fotsiny hoe ivoaka anaty lavaka fotsiny. Fa ny mety amin'ny Jehova, ny mamoaka anao anaty lavaka mamonjy anao dia manandratra anao any amin'ny avo. Ny lozan'i Josefa ny tany izay hotratra ny mosary tsy ho ela, tsy famonjena, tsy izay ny farany hoe niala vao anaty lavaka dia tonga eto ambony lavaka. Tsy zany ny fanaon'Andriamanitra. Ny fanaon'Andriamanitra rehefa nafaka anao anaty lavaka izy dia tsy ampy anazy ianao eo ambony eo amin'ny tany fotsiny. Fa raha misy toerana ambony mifanohitra amin'ny lavaka ambany izay nisy anao dia ho asandrany makany ianao. Raha latsaka tany anaty lavaka mangitsokitsoka zany ny fiainanao, tsy ianao tafara tonga eto amin'ny tany, fa ianao mbola asandratr'Andriamanitra amin'ny tendrombohitra izay farany ambony. Zany ny programan'Andriamanitra miaraka amintsika havanao. Satria maninona? Satria zany reketan'ny fitiavany, dia hamonjy anazy ahako. Raha misy olana eto misy ady mandalo olana, mety tsy fantatro, ohatra hoe mahantra fadiranovana tsy manan-kohanina ianao amin'izao fotoana izao, dia tsy ianao manan-kohanina ny tanjon'Andriamanitra, fa ianao lasa mpamaty sakafo mihitsy. Halleloia. Ny olona reny tonga any aminao mba mandondona sakafo. Amen. Salamo 7:7. Ka dia Jehova no fiarovana avo any mantra, ho fiarovana amin'ny andro fahoriana izy. Ary atoky ianao izay malala ny anaranao, fa tsy fonao izay mitady anao Jehova. Ianao vao tian'Andriamanitra anao dia tsy fon'Andriamanitra ianao. Tsy fon'Andriamanitra mihitsy ianao izy tsy kitikitika. Tsy fon'Andriamanitra. Salamo 120 tena miteny mihitsy tena
isy arivolavo tokoa aloha sy ray alina eo akavananao a isy arivolavo eo aniranao ray alina eo akavananao ainao tsy fon'andriamanitra iarana zany nitenanareo foana tamin'ny nisy covid vonanomboka ny covid isaky manao fandarineta dia mitenanareo foana aza matahotra fa tsy mahakasika anareo zany aza matahotra fa tsy mahakasika atsika zany za aloha tsy nahita olona teto amintsika teto mpiaraka eto fa matin'ny covid zany ary tena teny napetraky tsika zany tamin'ireny mba nareo zay efa teto mba miteneny hoe naheno an'izany naheno ananteny an'izany nareo andreo olona zay mbola tsy tonga sao dia velonreto oloreto fa miresaka zavatra tsy misy tsika fa miteny an'izany foana tsy mahakasika atsika hoa zany na iza maty tsika tsy voakasika zany dia tena tsisy voakasika zany tsika nisy tratra fa tsisy maty nge ny olona neto fa tsy nitratra tsika nge mena eto amin'ity tontolo zao ty za ty ary mety efa tratra zay tato mety efa tratra ny covid fa tsy tsarony akory hoe covid tsy hankany amin'ny dokotera aloha zay aditiko andray andro iny Suzel na eny tamin'ino alleloia na eny koa i tsiry amboaramielina nisy fotoana tamin'ireny nabereny covid tena ohatrany tratra ohatrany nanavinavy sy ohatrany narary ohatrany le fisehoan'le izy fa tsy tao anatin'ny saiko tsy nataoko tao anaty saiko mihitsy hoe covid nanaova mampionina ohatrany zavatra ray zay ohatrany tantely dia nasiany ravi tsara moa izy zay dia nafanainy tamin'ny afo nohaniko to dia tsy niakatra tany amin'ny lohako tany izy dia afa to dia tsy nanino fa tsika hoa tsisy alleloia zay mihitsy ny teny antsika Suzel tsisy maty zany tsika na niavatsika fa tsika tsy maty zany tsika satria maninona tsy miezaka amin'ity an'Andriamanitra na dia isy arivolavo eo aniranao ray alina eo akavanao betsaka ange zany ry avany fa maninona ary ianao tsy mety tafiditra tatin'le ray alina sy le arivo mihitsy satria Andriamanitra miaro anao satria araka le Desalamy 5 teo tsy fony ianao alleloia dia vonjeny ianao ho ten'Andriamanitra satria maninona satria malala ny anarako izy alleloia andiny 20 iantso izy teto amintsika teny nisy zany iza taminareo fa tsy tadidiko raiky izy le tany Koweït le tratra ny covid daholo ny olona tao an-trano zay vavy zay tsy tratra zadidiko na Sandolan na Imami na Razana Monika na Rodina na iza moa zay na Berta akizany Koweït any narary daholo patron ka hatramin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra izy reriny tsy narary tao an-trano satria maninona satria tiany satria niraikitra tamin'i Jehova ny fitiavanareo tsy mahafaty antoka ny tian'Andriamanitra lavana tsy mahafaty antoka ny tian'Andriamanitra andiny 5 iantso ahy izy dia amaly azy alleloia tsy miantso an'Andriamanitra ho ary rehefa tratran'ny olona nareo zao dia mieritreritra reny olona matin'ny covid rehetrarehetra be dia be nge ny olona mpivavaka matin'ny covid nampaleno neo zany tiako tenenina ny olona rehetra maty tamin'ireny tsisy tsy niantso an'Andriamanitra tsy ange misy zavatra mazatsy dia miantso an'Andriamanitra foana Jehova tamin'izahako tamin'le nisy fotoana narary dia niantso an'Andriamanitra toy zay Jehova mbola kely angeny zanako mbola tely aloha amin'ireo aza n'Andriamanitra tsika vao misy zavatra kely maharary zany dia miantso fa ny olona rehetra reny nodimandry rehetra miantso an'Andriamanitra reny miantso an'Andriamanitra reny fa maninona ianao no mbola ohatrin'io sao dia mba efa miraikitra amin'ny Jehova ary ny fonao io sao dia mba miraikitra amin'ny Jehova ary ny fitiavanao io toy izy fa tsara iantso ahy izy dia amaly azy halleloia salamy 50 mafinaritra ty salamy 50 ty salamy 50 andiny 5 antsoy amin'ny andro fahoria dia amonjy ianao ka amin'ny voninahitra ianao amin'ny andro maholo zany antsoy Jehova aiza ianao ity aho izy izy amonjy ianao fa zao amin'ny voninahitra ianao satria maninona ny amin'ny voninahitra ianao ijoro vavolombelona ianao hanambara ny fahatsara an'Andriamanitra satria naninona
satria nyfonjen'andriamanitra izy amin'ny nitsorovavolombelona amin'ny zavatra tsy nisy ry amana matoy ianao tenen'andriamanitra hoe hamonjy anao dia amme voninahitra ianao anao zavatra ahafahanao mamme voninahitra ianao anao zany satria za ozy Jehova dia anao zavatra ngezaka eo fiainanao ahafahanao mamme voninahitra eo mason'ny olona tian'andriamanitra nao mitsorovavolombelona io iantso izy dia ammaly azy hoe ho amin'ny ara ory izy halleloia salama Isaia 3:7 naiza zany misy anao halleloia Isaia 3:7 raha mitany rano ianao problème zany dia ombanao satria andriamanitra teny hoe ho amin'ny vakina le salamo teo le 1:20 iantso izy dia amaly azy hoe ho amin'ny raha ory izy vao misy fahoriana zany vao misy zavatra olana zany présent andriamanitra raha mitany rano ianao olana zany dia ombanao raha mitany ony ianao problème zany dia tsy hanafotra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao olana mahamaivay zany dia tsy ho may satria maninona satria za eo aminao ary tsy rehatra aminao ny lelafo satria nahoana hoe ho amin'ny ara ory izy halleloia zany rehetra ny vokatry ninona taony vokatry ny fitiavantsika an'andriamanitra amen hoe ho amin'ny ara ory izy satria mbola toy an'ny satria ke zany ndraiky entany fitiavany halleloia hoe ho amin'ny ara ory izy dia amonjy tsy amme voninahitra azy tery vonjena aloha ianao dia mamme voninahitra anjaranao zany aloha mamme voninahitra an'andriamanitra fa rehefa vitanao mamme voninahitra an'andriamanitra ozy Jehova andriamanitra zay mamme voninahitra dia meko tafiko voninahitra eto ndray inona ndray zavatra mitranga amonjy sy amme voninahitra azy andriamanitra zay zany ny amme voninahitra anao halleloia sady voavonjy ianao mena voninahitra tsy afa-baraky zany ianao misy problème mijery anao ozy le iranakire hoe mitazana ny mandeha fa mitazana ny favaliko mitazana ny ahazo ana ny favaliko taza-poana ny favalinao fa eo amin'ny fotoana indrasan'ny olona fa fambaraka aminao misy nisehon'ny voninahitra andriamanitra eo amin'ny fiainanao teneniko anao zany ry havana vojen'andriamanitra ianao dia mameza voninahitra azy dia mitoiza mity azy fa raha ao anatin'ny fahorianao dia hamonjy anao izy dia mbola ianao ihany koa nomena voninahitra amenna ianao ihany koa nomena voninahitra aza mity an'andriamanitra tsotra fotsiny manomboka androany fa atovy mihitsy zay iraketan'ny fonao amin'andriamanitra fa tombontsoa makasika ny ara-panahy ny ara-nofo ny ho avinao manontolo no natolotr'andriamanitra tsy ho afa-baraky zany ianao tsy ho menatra zany ianao halleloia amara-parantsika azy ho vokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko ho vokisako fahaela vela zany ho atao sady tratrantotra ianao fa andriamanitra koa tsy manao an'izany hoe olona tratrantotra fotsiny fa fadiran'ovana andriamanitra tsy mahay manao sotapana izany sady ataony vokiandro ianao no vokisanao ny tena andriamanitra ny Jeremia 3:3-7 dia ho vokisako zava-matavy ny fanahy am-pisolona ary ny oloko ho voky zavatsoako ho Jehova fomba n'andriamanitra ny mamoky ry havana niala teo amin'andriamanitra ny olona nona tonga eo amin'andriamanitra ny olona voky ary ny olona maharitra eo amin'i Jehova dia voky sy matavy ny ara-panahiny vokisany zavatsoa ny ara-nofony vokisany ny matavy halleloia amen ho ela velona ny ianao ho vokisan'andriamanitra fa ela velona ianao
ofikisa matavy ny ara-panahinao a ho vatsiny tena amin'le tena tokony ho izy ny ara-nofinao a tsy afa-paraky zany ianao. Raha tian'Andriamanitra zany ianao sady matanjaka be ny ara-panahinao, mpanompon'Andriamanitra ianao fa tahin'ny tompo koa ianao. Ianao nge tokony tahin'ny tompo e. Ianao nge ravana tsy tokony hiaina anaty fantrana zany. Tsy tokony hiaina anatina tena hoe fahantrana fadiran'ovany zany tsika. Andriamanitra tsy manao zany hoe mamoky ny ara-panahy fotsiny dia eny ianao dia kolona kiraro eny. Fa rehefa haitsika ny tia an'Andriamanitra, miraikitra amin'Andriamanitra ny fotsika, dia tsy maintsy hosandratr'Andriamanitra ianao. Dia raha ataon'Andriamanitra miolona tapiteny voatra dia mijery anao ny olona. Dia mahita anao ny olona dia manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa. Ianao inge fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mandehandeha raha tia an'Andriamanitra. Mandeha eny an-dalana eny ianao, eny amin'ny fiarahamonina eny ianao. Asa tia an'Andriamanitra ho azy koa ny olona no ianao. Mijery anao fotsiny. Satria maninona? Satria asandratr'Andriamanitra ny fiainanao. Hofikisan'Andriamanitra fa ela velona ianao a. Ho tahian'Andriamanitra ny aminao manontolo ilay havana malala. Mahireza. Mahireza. Tiavo Andriamanitra. Jerenao tsara fa izy miteny manao hoe ny volelany ny anaronina anao ary eo ambany ilany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atao ohatra noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringa na mandeha amin'ny maizina, na ny fandiganana mandripaka amin'ny tatao vovona, tsy mahazo anao reny. Ianao zany tonga ianao dia milamina. Satria hoy ianao, andiny fasilo tsika salamy faraika amby sivifolo, Jehovah, ianao no ariko sady nataonao ho fonenanao ny avo indriny, dia tsy hisy loza anjo anao, na aretina nakaiky ny lay anao, fa izy nadidiny anjeliny aminao, mba hiaronao amin'izay alehanao rehetra. Eny an-tana nitondrahandro ianao fa andao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Tsy tafotoana amin'ny vato koa ry ary ianao, fa tena trotroan'Andriamanitra ianao. Liona masika sy ny vipera ho diavinao, liona ataon'ireo sy ny mena rano, ho itsahinao satria nahoana? Satria tian'i Jehovah ianao. Satria ianao maninona? Satria ianao tian'i Jehovah. Okiraikitra amin'Andriamanitra ny fonao a. Dia ho hitanao nitondrany amin'ny fiainanao fa tsy mba velany angaiay ianao ary tsy mba velany ho afa-baraky ianao. Ho tahin'ny tompony antsika mianakavy a, matoka fahavoaranareo izay hafatra izay. Tsy atosika lava be amin'ny fotoana antsika androany ny antony a, efa taraka isika vao nanomboka. Dia samy tahin'ny tompo daholo, mahireza. Salamy faraika amby sivifolo tiako mba vakianao mihitsy io a, alohan'ny atory ianao. Ny mitoetra amin'ny fiteren'ny avo indrindra dia monina ambany aliko ny tsy to. Za laza amin'ny Jehovah hoe fialovako sy bateri fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay hitiko afaka manoratra anao amin'ny commentaire hoe Jehovah, fialovako sy bateri fiarovana ho ahy ianao. Halleluia. Mandehana fa izy anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Misy fandrika be dehibe mivelatra andry, fa reny tsisy mahazo anao no teray ary. Ary izay nanao an'ireny, izy ihany no tafatsofoko ao. Ho tahin'ny tompo anie nareo, raiso zany, fa ho antsika tiavo Andriamanitra, ho kiraikitra amin'Andriamanitra ny fotsika, dia ho ela velona isika. Fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika, ny fitahiny tsy manapetra, ary ny fitiavana mandrakizay a, iraikitra mandrakizay a eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Samy tahin'ny tompo daholo a, hivavakantsika ao aorianan'ny ity iray ity. Tahiny Jesosy. Tiavako anao, tsy misy mahasolo na ho aiza anao e. Zaho miantso avy manatona ty, zaho Jesosy te hizara fity. Fitiavana manahaky izay no nitiavako anao, tsy misy mahasolo na ho aiza anao e. Zaho miantso avy manatona ty, zaho Jesosy te hizara fity. Fa
satria nananiko fotona mampalahelo aeraerakanona fazanako sasanitanako aditiko fona naonanaone ty maintsy kolokoloko satria nananiko fotona mampalahelo aeraerakanona fazanako nio asantana dia tidikotra fitiavana tsatakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine zao miantso avy manatona ty zao jesosy de izara fity fitiavana tsy atakalo sady tsy azo vidina no nitiavako anao reritine zao miantso avy manatona ty zao jesosy de izara fity fazanako sasanitanako aditiko fona naonanaone tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotona mampalahelo aeraerakanona fazanako sasanitanako aditiko fona naonanaone tsy maintsy kolokoloko satria nananiko fotona mampalahelo aeraerakanona asantanako aditiko fona naonanaone tsy eo avelan'andriamanitra orerakanona zany ianao rehefa nafany mifanohatra am'izany a nitorytentsika androany dia andriamanitra tsy hamelantsika ho afabaraka. Halleloia. Tsy hamelanao ho afabaraka andriamanitra, anandratra anao any amin'ny avo izy ary tsy hamelanao honona sy afabaraka zany izy fa tiavo izy. Halleloia. Tiavo oka iraikitra aminazy ny fontsika, oka iraikitra aminazy ny fotsika. Amen. Oka iraikitra amin'andriamanitra ny fonao. Meza mitady fihavanana aminy, meza ahalala azy fa tsy ho avelanao afabaraka anao vinanao vina anao. Tsy ny hanavitra anao fotsiny ny tanjon'andriamanitra hoe hanafaka ny olanao io. Mety miandro valimbavaka ianao a, mety misy olana mitrango eo amin'ny fiainanao. Tsy ny hanafaka an'io programan'andriamanitra aminao fa andeha lavitra mihoatra anao io dia hanandratra anao eny amin'ny avo satria malala ny anarany ianao. Sotra anao zay Jesosy malala, tera ny anaranao lehibe zay Tompo fa tena tsara ianao.
akasitraka tompo satria tsy namelana irery tokoa ianao fa tena nikarakara anay, tena momba anay ary tena tsapanay fa tsy nandainga taminay ianao Jesosy. Ny ankatahako aminao Jehovah Andriamanitra dia mba tahio zahay, halleloia, mba tahio zahay tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra, mba tena haity anao, mba haity anao amin'ny fona rehetra zahay, dia ho tanteraka aminay tsisy latsaka izany salamy faraika amin'ny 90 izany. Ka naroviana miantso anao zay fa misy zava-mahory, naroviana miantso anao zay fa misy fahoriana, misy ady, misy olana, dia ho eo foana ianao Jehovah Andriamanitra. Ampianaro ity anao mihitsy zay, ampianaro mihitsy zay tena hoe anana fo miraikitra aminao, tena iraikitra amin'ny fitiavana anao mihitsy ny fonay Jehovah Andriamanitra. Fa raha zany tonga eo amin'ny fiainanay dia tsy misy mampatahotra anay ity fiainanay ity. Fa na liona na vipera, na bibidia na ambodina inona dia ho diavinay fotsiny reny. Na fandrika tahaka ny ahoana mivelatra eo anoloanay dia tsisy akasika anay reny, tsisy ahazo anay rehefa velarym-poana. Ary na firy lava eo ankavananay sy eo ankavianay Jehovah Andriamanitra dia mijery an'ireny fotsiny ny ataonay fa izay tsy aninona, izay tsy akasika anay ny loza. Volon'ela anao no ialofanay Jehovah Andriamanitra, ao zay no ioby anao, ao zay ny amin'ny voninahitra anao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ampianaro mity anao zay rehetrarehetra reto, ampianaro mity anao zay rehetrarehetra reto, fa mbola tsy ampy zao, tena tsapanay hoe mbola tsy ampy zao fitiavanay anao zao Jehovah, fa irao ny anjelinao ampianatra anay, ary tena hoe anjely ampianatra anay, tena hoe anatina tena raha azo atao mihitsy hoe cours accéléré ho an'ny tsirairay avy reto, dia cours fampianarana fitiavana anao fotsiny Jehovah Andriamanitra, fampianarana anao iraiketany fonay fotsiny. Ka efa akaiky ny fiavinao, akaiky reto olana maro be, fa mbola te hijery maso fotsiny izay, mbola tianay foana ny volon'elanao no hanaronanao anay Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Jereo ny tsirairay avy ankehitriny izay tonga eto, fa mila an'izany salamy faraika amin'ny 90 zany ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Mila an'izany salamy faraika amin'ny 90 zany izay rehetrarehetra reto Jehovah, tsisy teo afabaraka na dia ray aza, fa ianao anahandratra anay tsirairay avy, anafaka anay amin'ny ady, fa mbola anahandratra anay anatapoka voana ihany koa. Avokisanao fa ela velona izay, ho tahinao ny tsirairay avy, tsy misy ho reraka izay, fa ho tafinao ny herinao Andriamanitra, ary tafinao ny voninahitra ao, dia amme voninahitra anao koa izay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Raha misy tsy voalazaka ianao mahalala ny masoa ary midevoly sy Satana farotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto ary. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Sapata mangatahako an'izany. Halleluia. Amen. Ivavakatsika ho an'ny firenena, dia andao ampandrosotsika ny anabavintsika Lovely-tina ivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo a anabavy Lovely anao ny fitenenana. Alleluia, tahiny tompo pastera dia mbola hiara hivavaka ary sika. Ry Jesosy malala anay io, Andriamanitra mifamonjenanay tokoa ianao, ary ianao ilay ray be fitiavana, tompo tsara sady mpanao tsara izay hoterainay somenay voninahitra mandrakariva. Jesosy malala ho velom-pisaorana anao izay Jesosy malala fa tanteraka somatsara teto indray ny fotoana izay niarahanay taminao Jesosy a, dia voatory teto indray ny teninao Jesosy, ahafahanay indray miambina mandrakariva Jesosy, ka dia misaotra anao izay amin'izany teninao izany Jesosy malala, fa tena hoe nampahery anay tokoa izany teninao izany Jesosy, tena nakasika fonay tokoa Jesosy a, satria dia tena mbola nampianatra anay indray Jesosy, ary nampitombo fahalalana indray Jesosy malala izany teninao izany a, nampisokatra ny masom-panahana indray izany teninao izany Jesosy a, indrindrandrindra mba tokony hanananay fahatokinanao Jesosy a, ary mba etanay fitiavana aminao mandrakariva Jesosy a. Dia aokanay Jesosy izay tsirairay avy reto mba hiorota-kalalina aminao Jesosy, indrindrandrindra ty fonay ty Jesosy, tia bebe kokoa anao hatrany Jesosy a,
tehirizo amin'izany teninao zany zay tsirairay aby zay tonga tety rehetra Jesosy mba hity bebe kokoa anao an-trano dia omeo fofeny fitiavana anao mandrakariva zay Jesosy satria fantatry ary tsapanay fa eo ambany ilatra orery ihany Jesosy mahatsara anay tsirairay aby dia ankehitriny zay Jesosy dia hitondra bavaka amin'ny firenenay tsy adinay tokoa Jesosy izany firenena malalanay zany ary oentinay eto anatrianao Jesosy tsy miafina aminao Jesosy malala ny zava-misy amin'izany firenenay zany tsy miafina aminao zava-mitranga amin'izany firenenay zany Jesosy fa tena hoe maro tokoa Jesosy ny olona izay tena hoe manalavitra anao Jesosy noho ny fahoriana noho ny tranga maro isan-karazany izay tena hoe mampahonena tokoa Jesosy izay manalavitra tanteraka azy aminao Jesosy malalo dia aokan'ny Jesosy malala mifananao masina hikasika an'izany vahoaka malagasy maminay izany Jesosy mba hitiavany anao bebe kokoa hatrany Jesosy dia bebaka aminao izy Jesosy dia anatona anao hatrany hatrany izy Jesosy malalo azoto anome voninahitra anao hatrany izy Jesosy dia ataovy malala ny anaranao Jesosy izany malagasy malalanay izany omeo azy ireo Jesosy ny toe-po omeo azy ireo Jesosy malala ny toe-tsaina izay manaiky ny fitotantananao Jesosy fa tsapany Jesosy izany hoe mitoky amin'ny herinao izany Jesosy malalo dia mba tsy ho tara izy Jesosy malala satria raha mibebaka izy Jesosy ka hitotoka aminao dia ho avelanao ny elony Jesosy malalo dia aoka ny hiezaka hitady anao mandrakariva hiezaka hitady ny tavanao mandrakariva izany vahoaka malagasy maminay izany Jesosy hivoan'ny toromaso iny izy Jesosy malalo dia hisaitsaina mandrakariva ny marina ny fony Jesosy hisaitsaina mandrakariva ny fitiavana anao Jesosy dia mitsy matoka Jesosy fa niasa taminay tsirairay avy ny fanahy masinao dia hiasa amin'izany vahoaka malagasy maminay izany ihany koa zany fanahy masinao izany Jesosy iraiketany fitiavany aminao mandrakariva dia voninahitra ho anao rery ihany Jesosy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay alleloia amen alleloia makasitraka indrindra-ndranabavitsika alovilitinatsika fa izay vavaka matsiro be tao anatin'ny vavaka ho an'ny firenena izay dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny fanomena fa tsy dia tratralina loatra tsika androanina dia tara fanomboana ary dia rapitsika miona raha mbola tsy tokeny aminao lanitra Jesosy dia eo aneto tsika rapitso amin'ny sivy maraina vavaka maraina miaraka mampina satria rapitso sy vavaka pitso isa misy vavaka maraina dia tsy misy indray aloha satria efa nresantsika tamin'ny voalohany moa fa vavaka maraina dia rehefa fianaran'ny mpianatra ihany no misy rehefa vakansa ny mpianatra dia tsy misy satria efa mianatra mpianatra mba libre izy mba tsy eo ny mpanelingelina dia afaka manao vavaka maraina rehefa vakansa ny mpianatra dia eto daholo ny ankizy dia tsy afaka manao mety izy tabataba na zavatra ohatr'izany sy ny fikarakarana ny ankizy dia tsy ho afaka amin'ny vavaka maraina rapitso zany misy vavaka maraina amin'ny sivy maraina dia amin'ny zoma koa misy dia araroty ny vavaka maraina izay mbola ataontsika dia misy zavatra anankiray ataoko anareo miloha nisy raha antsika eto akiradio point radio 12345.com aloha misaotra anareo izay nandefa ny lien antsika ahafahany olona mahita ny radio antsika fa zao vacances ny vacances de Toussaint ny ankizy manomboka amin'ny zoma matetika ny fianarana rapitso na amin'ny zoma manao fety Halloween ny ampianarana dia asina manao déguisement matotosy mampatahotra ireny ankizy aza mpanaovana ireny ny zanakareo ny anay zao rapitso dia ampitondrainay taratasy mihitsy soratanay ny carnet de correspondance tsy manao an'ireny ny zanakay ary anareo afatra teneko anareo fitiavako anareo aza makalaza ny Halloween io nareo aza makalaza n'io ny zanakareo ny ampianarana na tsy ho ampianarana ary ny ankizy tsy maninona fa ao ambadiky ny fety Halloween io dia tena devoly fanafafatesana mihitsy miditra anatin'ny tokantrano ozona fanafafatesana no mikasika ny olona rehetrarehetra ary dia za tetenareo hoe aza ampidirina ao anatin'izany ny tokantranonao aza ampidirina ao anatin'izany ny ankonanao aza matikena masona dia aty andafy aza fa ny anay dia hosoratana mihitsy ny karine hoe ny zanake tsy manao an'izany satria tsika tsy manao an'ireny aza makalaza fetiny maty zany aza miakany ampasana manatitra voninkazo zany amin'ny 1er novembre fa raharotiny devoly amin'izany tsika ary dia hitondra ozona sy hitondra fahafatesana amin'ny fiainantsika zany zay tahitoko daholo rapitso indray tsika miona raha mbola tsy tonga Jesosy ka tahitofo samy velona soma tsara dia rapitsotsika dia efa miona eto samy tahiny tompo mahereza daholo manoloka mamy atsika tsirairay avy amen